nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 dia nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ny ONG Vozama sy ny PAM na ny programme alimentaire mondial izay nifototra tamin'ny fanarenana ny tsy fanjarian-tsakafo ka anisan'ny orenan'ny fiaraha-miasa tamin'izany ny fampisakafoanana an-tsekoly ho an'ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana eto amin'ny faritra Morimania. Ho an'ny taom-pianarana 13 ka hatramin'ny 14 dia mbola mipetraka izany fiaraha-miasa izany ka sekoly ambaratonga voalohany miisa 12 avy amin'ny Zapo miisa 7 ao anatin'ny Sisko 2 ao amin'ny Draina Morimania dia ny Sisko Manandrina sy ny Sisko Ambositra izany. Ny tanjon'ity tetikasa ity dia ny fampisakafoanana an-tsekoly mifototra amin'ny famatsiana vokatra eny fotony. Arak'izany dia mpianatra miisa 1,750 no misitraka cantine scolaire ary ray aman-dreny miisa 5,520 no mivondrona ho ao amin'ny vondrony mpamokatra ho an'ny sekoly izay mahazo tohana manokana avy amin'ny ONG Vozama ary miantoka ny famatsiana ireo vokatra ilaina ho an'ny cantine scolaire akaiky azy ireny. Tamin'ity taom-pianarana ity dia maro ireo asa izay notanterahana mba hanatratrarana ireo tanjona izay napetraka ho an'ny tetikasa fampisakafoanana an-tsekoly. Voalohany amin'izany dia nisy ny fampitomboan'ny fahaiza-manaon'ireo komity mpamokatra ho an'ny sekoly na ny KMS izay notanterahan'ireo mpampiofana matianina avy eo anivon'ny ONG Vozama. Nampiofanina izy ireo mahakasika ny fitantanana an'ireo vondrona. Tao ihany koa fiofanana mahakasika ny fambolena sy ny fitantanana ny vokatra mba hahafahan'izy ireo miantoka tanteraka ny kalitaon'ny vokatra izay vatsiana any amin'ireo sekoly. Ahoana ary no niainan'izy ireo izany fampiofanana izany? Ndraika dia vorona mpamboly sekoly ny tombosoanay dia ny famokarana amin'ny ataonay ihany dia afaka mivarotra anay dia afaka mahazo vola anay dia afaka nampiana andrara ao anatin'ny tokantrano ilay vola azonay amin'ny fikarakarana ilay vola io. Dia mahatsara ilay hoe fivarotanay tia fotsiny izany anay tsy mandeha lavitra tonga dia manatitra anay dia rehefa avy eo anay afaka mikarakara ilay vola anana koa fikarakarana ilay hoe fambolena rapiso koa e. Ho an'ity taona ity dia nifototra tamin'ny fambolena legioma toy ny voanjobory, karoty, ny anana ary ny ovy no voly ny tanterahan'ireo VMS izay tena ilaina ho an'ny sakafo maro loko ho an'ireo ankizy. Faharoa manarak'izany dia napetraka ihany koa ny fananan'ireo vondrona tsirairay ilay zaridaina iombonana na ny jardin communautaire mba hahafahan'izy ireo mampiatra ireo teknika no hatsaraina amin'ny fambolena legioma. Ankoatra ireo zaridaina iombonana izay dia nisy ahapahany novolen'ireo mpikambana tsirairay ao amin'ny vondrona. Ankoatra izay ihany koa dia novatsiana fitaovana mahakasika ny fambolena sy masomboly ihany koa izy ireo. Manaraka izany dia nisy ihany koa ny fiofanana ho an'ireo KMS na ny komity mpamokatra ho an'ny sekoly sy ireo taletsekoly ary ny CLG mahakasika ny fitantanana sy fitarihana. Teo ihany koa ny mahakasika ny teknika mpambolena ary ny famokarana zezika sy ny fitantanana komposta. Teo ihany koa ny fametrahana ny rafitra fanaovana tombana anaty fikambanana izay nanomezana azy ireo fiofanana momba ny fanaovana ny tombana manokana mahakasika ny tena amin'ny mampitarika fikambanana sy ny fanombanana ny fampandehanan-draharaha ao anatin'ny fikambanana. Ahoana ary no niainan'izy ireo sy nampiaran'izy ireo izany fiofanana azon'izy ireo izany? Ny fiofanana tao izany dia fiofanana ao amin'ny resaka fanafody izany ny atigasy, dia ny fiofanana amin'ny resaka fambolena, dia ny fiofanana sy fanaovana zezika komposta. Nandritra ity taona faharoa ny tetikasa ity
dia nytoy foana isan'andro ny tatsoroka ataon'ireo ekipa ny Vozama mpanatanteraka ny tetikasa mpaminaity ho an'ireo VMS sy KMS. Ankoatra izay fiofanana izay dia nataon'izy ireo koa ny fitsirihana sy fanaovana tatsoroka amin'ny fampiarana ireo fiofanana izay nomena. Ny fitsirihana ataonay ity fotony zany a dia misy karazany roa, dia ao ny fanjofiana ny zaridainan'ny sekoly, dia ao ihany koa ny fanjofiana ny zaridainan'ny ray aman-dreny. Ireo ray aman-dreny ireo zany a dia ireo lay antsoina hoe VMS, fa ny VMS indray ny safidy olona 5 zany, dia ny KMS dia ireo komity ireo a no matetika tsy maintsy vonjenay zany aty fotony ahafahana mahafantatra izay zava-misy any amin'ny VMS. Izany hoe ny KMS zany a mampitohy, fa misy ny fotoana tsy maintsy ilaina ihany koa mirotsaka any an-tsehatra mihitsy zany any an-tsaha mijery an'ilay fambolena ataon'ireo VMS. Tsara ny manamarika fa ho an'ny zaridaina-tsekoly manokana dia nisy ny famatsiana masomboly isa-tsekoly. Tao ny masomboly korzety 4,5 kilao, masomboly sodesine 4,4 kilao, teo ihany koa ny masomboly petsay 4,4 kilao. Izany no natao ho anatanterahana ny sasekoly izay anabeazana ireo zazampianatra amin'ny alalan'ny sahanasan-jaridaina-tsekoly. Ny sekoly mpitsitraka rehetra dia tokony hanana zaridaina tsirairay avy. Ny tanjona amin'izany dia mba ahafahan'ireo sekoly manana vokatra hanampiana ireo efa misy ao amin'ny cantine scolaire. Eo ihany koa ny fanabeazana ara-tontolo iainana sy ara-tsakafo maro loko ho an'ireo ankizy mpianatra mba ahafahan'izy ireo sahady ahay kolokolo ny zava-maniry sy ny zava-maitso dia ny mbola kely. Ny fanabeazana koa dia ahafahana mampitsiry ao an-tsain'izy ireo fa asa maro sy ezaka mitohy ao anaty fambolena no azahoana sakafo ara-pahasalamana sy maro loko. Nomena fampiofanana ireo mpampianatra tsirairay eny anivon'ny sekoly mpitsitraka mba hay hampianatra ny fanaovana zaridaina-tsekoly sy hitatana ireo vokatra avy amin'ny zaridaina izany. Nomena torolalana koa izy ireo amin'ny alalan'ny boky izay mivolavolain'ireo teknisianina teo anivon'ny ONG Vozama mba hampifandray ny zaridaina-tsekoly amin'ny pedagojia. Maro dia maro ny tombotsoana azo leka amin'ny zaridaina sekoly. Anisan'izay zao voalohany indrindra, ny zaridaina zany dia natao hamatsianany cantine, dia legioma no tena vokarin'ny ankizy ao. Noho izay izy mamokatra legioma izay dia hita ao ny sakafo mahavovo izay mifanaraka tsara amin'ny fepetrany takeny tamba, dia ny fahaizan'ny ankizy mikolokolo ny tontolo iainana an-tsekoly, ny tontolo maitso, satria ny fambolena moa natao amin'izay zaridaina izay. Dia anisan'izay ihany koa misy fifandraisany amin'ny lafiliara pedagojika mihitsy ilay zaridaina an-tsekoly, satria mandeha parcelle zany zavatra rehetra ao hoe miavaka ny ohatra hoe miavaka ny angina, dia miavaka ny tsaramaso, miavaka ny voatabia, dia mandrefy ny ankizy ny alohan'ny manaovana izay ny elanelany ny zaridaina iny, dia misy ahafahany endrika mahita endrika mahitsy zoro izy, mahita endrika faribolana, mahita endrika efamira arakaraky ny paoziny tany. Dia anisan'ny fandraisany amin'ny lafiny ara-pedagojika ihany koa ohatra zany ny classe de CPM ohatra hanao ny resaka fambolena ohatra, dia ohatra ilay mampitsimoka ilay fitsomohan'ny zava-maniry, dia afaka tonga dia ampiasaina zaridaina sekoly hoe ato izy mangatsara koavoa, dia rehefa fotoana ohatr'izao iny mipongatra, dia mivakiravana, dia manao izay. Dia misy boky ny zaray teknisianina ny Vozama, dia boky koa nampiasana eto am-pianatra nanampy amin'ny resaka fiarovana tontolo iainana
dia nisy ihany koa ny fizarana zanakazo izay natao voazama manokana tena nivon'ireo sekoly voankasika. Niopana indrindra izany tamin'ireo zanakazo fihinam-boa toy ny papay sy kafe izay nambolena tamin'ireo faritra anisan'ny sekoly. Ny tanjona dia mba ho fidiram-bola manokana ho an'ireo sekoly ny vokatra azo amin'ireo zanakazo fihinam-boa ireo, ary indrindra ho fanabeazana ara tontolo iainana ary hanampy ny kalitaon'ny sakafo ho an'ireo ankizy. Manoloana ny olana amin'ny resaka fisitrahana rano fisotro madio any amin'ireo sekoly sasatsasany dia nanampy an'ireo asa efa natao ato amin'ny tetikasa ny fampisotroana rano fisotro madio, ka tamin'ity taona ity dia sekoly 4 nanaovana foto-drafitrasa fanangonana ranon'orana. Ho an'ny sekoly 2 hafa indray dia nasiana fitaovana manara-penitra izay fandroahana manokana ireo voly amin'ny zaridaina-tsekoly. Ny tanjona dia mba tsy hisy intsony ireo mpianatra haka rano any amin'ny toerana lavitra amin'ny fandroahana ireo zaridaina. Ny ONG Voazama dia miezaka hatrany manatsara ny fampandehanana ny raharaha rehetra ho an'ny fampisakafoanana an-tsekoly. Nisy arak'izany ny fizarana fitaovam-pifandraisana toy ny radio mba hahafahan'izy ireo miaino vaovao sy fanentanana maro samihafa. Teo ihany koa ny fampifitaovana ireo cantine scolaire tamin'ny alalan'ny fizarana fitaovan-dakozia toy ny vilany, antsy ary fatana mitsitsy teny anivon'ireo sekoly. Tao amin'izapony fahizay dia misy sekoly misa enina ihany koa no misitraka ny fatana manara-penitra hoentina hanatsarana ny fandrahoana ireo sakafo ho amin'ny cantine scolaire izay novatsian'ny ONG Voazama manokana. Ny fampiana azonay tamin'ity sekoly ity dia ao ny vilany, sambia, misy lapoaly, ary ny tena zava-dehibe dia ny fifandraisana resaka radio satria io manafahanay teo. Dia maharaka an'izay ny foto-drafitrasa tena lehibe indrindra dia ny fatana misisy. Ny voka-soa avy amin'izany moa dia ny fihenan'ny kitay satria dia tsy sainjisan-jaton'ny kitay no ampiasana amin'io. Ary faharoa magnaraka izay dia ny resaka fitopaian'ny rano satria moa eto aminay dia lavitra ny fasakana rano dia amin'izany ny ankizy eo amin'ny fahefakadiny eo. Fanatsarana trano ny fifandraisana eo amin'ny ONG Voazama sy ny Drain ary ny Sisco dia nisy ny fivoriana izay mitanterahana isaky ny roa volana mba hahafahan'ireo telotota manao tatitra ny asa vita sy ny asa izay hotanterahina indray amin'ny roa volana manaraka sy mifandraika hatrany amin'ny fampisakafoanana an-tsekoly. Ho an'ireo VMS sy KMS manokana dia hita sy tsapa fa noho ny fametrahana ilay tetikasa fampisakafoanana an-tsekoly mifototra amin'ny famatsiana vokatra eny fotony dia lasa nahazo asa fidiram-bola fanampiny izy ireo amin'ny famarotana mivantana ireo vokatra satria dia ireo mpikambana isan-tokantrano no mamatsy eny fotony ireo loka ho amin'ny mpianatra amin'ny fampisakafoanana an-tsekoly, ary dia tena mahazo tombony tokoa izy ireo amin'ny famarotana ireo vokatra mba hahafahan'izy ireo miavitra amin'ny fiainana. Voatoana ara-tsakafo maro loko sy ara-pahasalamana ihany koa ireo ankizy eny anivon'ireo sekoly amin'ny alalan'ny legioma izay novoleny izy ireo. Ny tombontsoa azonay amin'io izany dia betsaka. Ny mpianatra aloha dia voavasy laoka isan'andro mitohy. Dia manana fidiram-bola koa ngay KMS avy amin'ny fampivarotana vokatra amin'ny CLG. Raha ny famatsiana masom-boly ho an'ireo zaridaina-tsekoly no resahana manokana dia efa nahazahoana vokatra tsara mivaingana izany ankehitriny. Raha toa ka korzety 4.5 kilao isaky ny sekoly no zaraina dia nahazahoana vokatra 8.5 kilao izany ankehitriny. Raha choux de Chine 8.5 kilao isaky ny sekoly indray no zaraina dia nahazahoana 7.7 kilao ny vokatra tamin'izany. Raha petsay 4.4 kilao isaky ny sekoly dia nahazahoana 9.5 kilao ny vokatra azo tamin'izany. Ny fambolena voanjobory sy karaoty ho an'ireo VMS indray dia mbola tsy nahazahoana vokatra ankehitriny, fa ho an'ny tsaramaso izay novolena tamin'ny herintaona dia nahazahoana vokatra tsaratsara izany. Raha toa ka tsaramaso 5.7 kilao no nozaraina dia nisy ny nahazo vokatra 100 kilao
tamin'ireo VMS. Araka izany dia azo ambara fa naomby ny vokatra ho an'ireo mpamokatra eny fotony izay nafahan'izy ireo manatanteraka tokoa ilay tanjona izay napetraka dia ny fampisakafoanana an-tsekoly mifototra amin'ny famatsiana vokatra eny fotony. Inona ary no fomba natao sy paikady napetraka na azahoana izany fahombiazana izany ary manao ahoana ny mahakasika ny fitohizan'ny tetikasa izay vatsy ny mpamina? Roa taona moa izay ny niarahan'ny Voazamany asa tamin'ny PAM tamin'ity fampisakafoanana an-tsekoly misehatra eny anivon'ny sekolim-panjakana 2020 aty amin'ny drainina Moronmany. Ty taona ty dia anisan'ny nampiavaka ny tetikasa ny fametrana ho matianina bebe kokoa amin'ireo mpisehatra rehetra eo anivon'izany fampisakafoanana an-tsekoly izany. Izany hoe nomena fiofanana avokoa izany na ireo tany-tsekoly na ireo filohan'ny CLG na ireo filohan'ny KMS mba ametrana azy ireo izany ho matianina kokoa ao anatin'izay lafim-pitantanana ny fampisakafoanana an-tsekoly izay. Nitakina ihany koa ny fametrana ny kalitao tsara rindra sy tsara lamina izany ho an'ity taom-pianarana 13 sy 14 sy 20 ity. Arak'izay dia nisy ny fampitaovana natao ho an'ireo sekoly ireo toy ny fizarana ny vilany ny oentimanana zany amin'ny ankapobeny ho an'ireo fampisakafoanana an-tsekoly ireo. Teo ihany koa ny fanamboarana ny fatana tsy azo lazaina hoe mba manaraka ny fenitra tokony ilaina amin'izany fampisakafoanana an-tsekoly izany natao ho an'ny sasatsasany tamin'ireo sekoly ireo. Ny fiofanana izay azon'ireo mpisehatra voalaza tetsy aloha ireo dia misy makasika ny fitantanana, makasika ny fitariana olona. Ny fitantanana moa dia niompana tanteraka ao anatin'ny fitantanana ny vokatra ampiasaina eny anivon'ny sekoly. Ny fitantanana ihany koa ny olona izay tantanany tsirairay avy ao anatin'izay. Nametrana ihany koa ny tetiandro fanatanterana ny asa ho an'ny tsirairay dia napetraka mazava tsara. Raha fehezina zany dia hoe mba ho matianina ary kalitao sakafo ara-dalàna ara-pahasalamana nomena an'ireo mpilongareo. Ny fivoarana na ny fiakaran'ny vokatra hazo ho an'ny zaridaina tsirairay avy na ny zaridaina ho an'ny sekoly io na ny zaridaina eny anivon'ny tanàna na zaridainany ireo KMS zany. Niakatra be mitsy ny vokatra satria arak'izay hoe nahazo fiofanana iankory zareo zany tamin'ny lafiny ara-pambolena ny kalitaon'ny masom-boly izay nizaraina tamin'ny zareo ihany koa dia azo lazaina fa kalitao tsara ka nazahoantsika vokatra tsara zany ho an'ity taona ity. Ny fametrahana sahady ny paikady manokana zany ho an'ny fikarakarana zaridaina eny anivon'ny sekoly. Teo ny fanomezana ny torolalana, boky mirakitra ny torolalana maromarina kokoa ho an'ny fitantana ny zaridaina zany hoe ireo mpampianatra zany. Ny fanamorana ny fisitrahana rano ahafahana mikarakara zaridaina eny anivon'ny sekoly dia napetraka no ANJ Voazama ihany koa. Ny ampahany tamin'ireo sekoly 2020 ireo nahazo tamin'ity taona ity zany hoe nametrana système de récupération d'eau de pluie ho an'ny sekoly 4 ary kosa fanometrana ihany koa fitariana rano avy amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa efa misy ao amin'ny sekoly ho an'ny sekoly anankiray. Sekoly 2 kosa indray misitraka ny système goutte à goutte entina anondrana ny zaridainan'ny sekoly tamin'ity taona ity. Vinavinanina kosa moa ny anitarana izay paikady zay ho an'ny sekoly rehetra zany hoe ny ambin'ireo sekoly mbola tsy nahazo an'izay fisitrahana rano eny anivon'ny sekoly zay dia mba hoezana moa zany ny atotosa izany ho an'ny taom-pianarana 2024-2025. Tombontsoa lehibe ho an'ny faritra Moronmany manokana ny fitohizan'ny tetikasa fampisakafoanana an-tsekoly izay vatsy mpamina ka tanterahan'ny ONG Voazama raha tsy ilaza fotsiny ihany ny fanomezana asa fidiram-bola fanampiny ho an'ireo mponina any an-toerana. Miteraka ihany koa fiarahamientana sy firaisan-kina eny an-toerana ary indrindra ny fahazahoan'ireo ankizy toa anavan-tsakafo sy ara-pahasalamana eny anivon'ireny sekoly ambara tonga fototra
mba edina amin'ny tsy fanjari-tsakafo mianjady amin'ireo ankizy.